Faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy RGL tonga ny fotoana zay ny fanomezana aminareo mpanaraka ny pejy am'izao andro zoma hariva ranomarina de tokony sabotsy no manao ny fandaharana zay carte sur table zay somosy tany kanefa androany de spesial satria manam-bahintsika mbola ho aseho anareo eo zareo hoe iza avy reo vahin'ireo fa faly miarabantsika aloha nanaiky ny izao fandarana rapito zany tsisy fandarana carte sur table noho ny antony manokana zay fandaminana eo aminay amy rahalahy zany aloha dia ampandroso ny vahintsika isika faly miaraba anareo tonga soamantsara eto amin'ity fandarana ity afaka mba se présenter amin'ny vahoaka malagasy na eto an-tanindrazana na any ampitan-dranomasina ve nareo hoe iza ianareo zay mivahiny eto amin'ity fandarana ity le micro alefa kely dahoary miarahaba toko miarahaba antsika vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka na eto Madagasikara na any ivelany izaho no vadin'ilay chauffeur zay voarohirohy tamin'ny accident nahazo Jean-Jacques Rabenirina teo Andoharanofotsy de ato ny renin'ilay chauffeur izay fianakaviana zany za tompoko ny renin'ny le chauffeur zay voarohirohy tamin'ity raharaha ty le tery Andoharanofotsy zany de reto moa ny fianakavianay de ray fihinana aminay eto. misy zavatra ya monsieur Tsinjo ngamba ndray ambony ray koa faly miarabantsika rehetra moa zany zay manaraka ny fandaharana monsieur Tsinjo cousine ny vadin'ilay chauffeur izay voarohirohy amin'ilay raharaha tamin'ny fahalazany raha tompoko la Jean-Jacques Rabenirina sotra tompoko. ya sotra anareo tonga eto amin'ity fandarana ity ny antony anaovana an'izao fandarana zao moa ianareo no fianakaviana no nampiantso anay ary te hifampidinika manoloana ny ty toetra raha ty zahay my rahalahy dia mipetraka amy toerany toy ny mpanao gazety mpanadiady satria ny vahoaka malagasy te halala ny marina misy ty ary ao anatin'izay tanjona te halala ny marina zay dia inona daholo araky ny voalaza teo zany ho antsika mpanaraka ny pejy de hoe ny vadin'ny madame lala zay tazanareo eto amin'ny écran eto dia ny vadin'ilay chauffeur izay voarohirohy tsindrina tsara ary nolazany ampangaina moa ny farany hoe tsy maintsy nampidirina ponja taorinan'iny raharaha iny ka hitondra fanazavana misimisy kokoa ny am'izay izy ireo androany zay zany tanjona zay eto tsy mpisolo vava na koa hoe miandany amin'izaniza na miteny hoe izany manana ny marina izany tsy manana ny marina tsy asanay zany fa nisy ny fitsarana izay mahefa mpanatanteraka an'izany fa toy ny asan'ny fanaova gazety na de tsy mpanao gazety matianina ary zay dia ty pejy ity de pejy mikatsaka ny atao hoe zon'olombelona sy zon'ny fahamarinana ka mahasarotiny anay zay resaka fahamarinana sy zo fototra zay ka iarahana mikaroka amitsika mianakavy eto zay no hoe lafa fanontaniana zay tena mino aho fa manetikitika ny sain'ny mpanara-baovao rehetrarehetra de hoe mba azonareo ve tantaraina averina tantaraina satria be loatra ny resaka mandeha amin'ny tambajotra be koa ny famafazana resaka izay ataon'ny tsirairay hainareo moa fa Facebook zany dia zay no manahirana misy tsy hay intsony ka
ny anay de hoe mandeha any amin'ny loharano de nareo anisany voakasika mivatana am'ty raharaha ty de afaka averinareo tantaraina amin'ny mpanaraka ny pejy ve ny zavatra nisy tamin'iny alina zay lazaina fa hoe nahavoa mafy ny tompokolahy député Jean-Jacques Rabengirina ho anay mpanaraka ny pejy. Misaotra tompoko. Eny tompoko. Ny aliny 25 septambra, ny atoandro ny 25 septambra nisy ny grevy fangatahana jiro sy rano. De io chauffeur io moa zany manao tanà Tamatavy. De niakatra tany Antananarivo izy ny alarobia de tonga tany Antananarivo izy alakamisy nalefan'ny patron hoe atao déchargement any Ambatolampina Antsirabe ozy izy le le patron ity entana hoentinao ty tamin'ny andron'ny grevy zany. De nandeha nidina tany Ambatolampina Antsirabe le chauffeur de noho ny hariva ny andron'ny grevy ny hariva de izy tsy nahafantatra hoe misy grevy be zany ny alakamisy alina. De efa tafiditra teo Andoharano fotsy andeha hiazo ny Tanjombato izy satria ao Tanjombato STMB le garazy misy anazy de hiverina andeha hiditra tao amin'ny garazy izy no sendra ny grevy. De niteny taminay fianakaviana izy hoe misy grevy ozy izy tratran'ny barazy ozy izy teneniny eto Andoharano fotsy rehefa tratran'ny barazy ozy izy de reto de sady somary nisy appel vidéo kely zay zany nataony nasehoseho any anay teo. De niresaresaka taminay teo foana moa izy. De rehefa resaresaka taminay zany izy hoe tratran'ny barazy tsy afaka mihetsika. De mandra-pahatonga teo tamin'ny 10 ngamba zay niresaka farany tamin'ny telefôna de tapaka teo le telefôna tsisy zavatra nazahoanay anazy tsony telefôna nefany misone. Ny MP ndray alefanay amin'ny FB tsisy mamaly tsony de gaga zay hoe fanisinina. Nanomboka teo amin'ny tamin'ny 10 zany izy efa tsy heninay tsony hoe inona le zavatra nitsanga tao aorianan'le tamin'ny 10. De rapitsony iny am'izay vao maraina ny 26 septambra de niantrano tao amin'ny garazy zay hoe nanahoana le chauffeur fa ohatry ny tratran'ny barazy izy tao amin'le grevy tao fa nanahoana fa antsony izy nefa tsy azo tsony nefa le telefôna misone foana tsisy mamaly. De miasa sainy zay fa inona le zavatra tena misy. De niteny le tao amin'ny garazy hoe tratran'ny mpigrevy teo Andoharano fotsy ozy izy nataony izy de efa tonga aty amin'ny garazy fa nirobain'olo eo Andoharano fotsy le camion. De rehefa kelikely iny am'izay nefa ny 26 le 26 septambra atoandro teo nisy miantso zany tany amin'le fiasana hoe aiza ny chauffeur an'ity camion ity fa nandona olona ito camion ito. De teo zany vao nigoropaka le tao fiasana de niteny taminazy de nanontany hoe nanao accident ianao teo Andoharano fotsy. De za ozy izy tsy nanao accident zany fa nisy olona andeha androbany le camion nahatonga nahako niala teo ozy izy niteneniny. De hoe nisy appel ty hoe nandona olona teo Andoharano fotsy ianao fa mandehana manantona amin'ny postan'ny pôlisy eo akaikin'le fiasana eo ihany zany. De rehefa nanantona an'le pôlisy teo Tanjombato izy de nanontany le pôlisy tonga tao amin'ny poste zany ny 26 hariva efa ho maizina. De nanontany tao hoe fa inona zavatra tena nisy de naninona ianao nanao accident de nitsoaka. De za ozy izy tsy nanao accident zany tsy mahafantatra ny fisian'izany accident zany akory ary tsy nandona olona zany ozy izy fa nisy traika androba ny camion de za nanavitra ny tenako satria zareo ohatry sady nanao menace hoe ho androban'io camion fa nieritreretina hoe camion chargé le izy nefa ny camion vide avy nanaterana entana tany Ambatolampina Antsirabe. De zay ozy izy fa za tsy nandona olona. Zay zany fanazavana tao de le pôlisy tao zany niteny hoe eny ara fa afaka mandeha mody aloha ianao de rehefa misy ilainanao de atsony ianao fa andeha hanamarina an'izay aloha zay any amin'ny HGRA. De nefa noho nakany amin'ny HGRA le pôlisy tamin'izay fotoana zay de nilaza ohatry ny hoe tsy nisy ninina tany. De vita iny herinandro taty aoriana am'izay ohatry raha tsy diso andro nandevenana ny tompokolahy Jean-Jacques Rabengirina de nampanantsona teo Andoharano fotsy indray le chauffeur zany nakao amin'ny poste tao amin'ny gendarme de natao enquête tao de fantatrao ve ny ampanatsonanao aty de hoe tsy fantatro. De inona sy inona zavatra nitsanga tadidinao teo Andoharano fotsy
tamin'ny andron'ny grevy iny nahatonga ny camion-nao taraiky tsy afaka niala teo. De nisy olona saika androba le camion menacé n'olona hanokatra an'le camion de zay nahatonga nantsoaka satria efa korotana be teo ary betsaka ny olona nitondra kobay niazakazaka avy any mifamono daholo, sasany efa misy mamaky magasin de efa korotana be de zay ozy izy nialako teo. De nisy moto moa zany nisy moto zay nijanona teo alohany teo amin'le barage io moto io maty. De rehefa maty io moto io no voakasiky le tomobile zany ny vodin'le moto de niongany moto tsy nisy olona, moto tsy nisy ninina fa moto nitsangana fotsiny teo de voakasiky le lohan'le tomobile io moto io de niongana de nisy nanarina le moto napaka sisiny, nampangalana sisiny le moto. De avy eo nefa rehefa ohatra amin'izay ka voakasiky le moto voakasiky le camion le moto de nirohatra le olona vao maika nanantona teo, nanantona le camion sy le moto fa ny olona zany mieritreritra hoe misy olona voadona tao amin'le moto. De le olona efa niteny hoe andravan'io camion io de plus an'le moto voakasiky le lohan'le camion niongana de iny zany nampatahotra an'le chauffeur nahatonga anazy lasa nandeha androso araka niny misy vidéo zay manko niany le vidéo an'le chauffeur le nivoaka avy tao amin'le camion iny tao aloha kelin'iny le izy de teo amin'izay izy niroso niala an'le mpigrevy maro be zany nieritreriny hoe andeha hitsoaka niaraka amin'le camion zany hiala an'ireo mpigrevy andeha higafy anazy ireo de nefa tonga teo aloha tratra ny barazy le camion de tsy afaka intsony de izy no saoty nivoaka. Ohatrohatr'izay ny fitantarany taminay fianakaviana. Ya, de izay zavatra tantarainao zay ve izay ihany koa no any amin'ny procès verbal mazava any amin'ny fitsarana sy mipetraka any amin'ny manam-pahefana? Eny tompoko, zay zavatra rehetrarehetra zay no any anatin'ny PV-any, zay ny anaty PV, tsisy dilan'izay fa zay ny zavatra misoratra ny anatin'le PV nataony. Zay koa ny fanazavana nataony taminay fianakaviana direct, izay ihany koa mbola fanazavana nataony tany amin'ny PV ary mbola nanamafy an'izay foana izy nefa hatramin'ny farany fa tsisy niova mihitsy ny zavatra nanontaninay anazy. Satria zany zay nisy fotoana niteny hoe rasanatrika hoe misy le zavatra aza matahotra aza fenina fa ain'olona zava-dehibe le izy, rasanatria misy le zavatra tsy maninona fa ny olona rehetra de samy mizaka mivoaka ny zavatra nataony rehetrarehetra de teneny zay zavatra tena marina fa tsisy niova amin'izay. Zaho ozy izy tsy nandona olona fa moto no voakasika an'le camion de niongany zay ihany, zay foana zany no naveriny de zay ihany koa ny any anatin'ny PV rehetrarehetra any. Ok, Tsinjo misy anampiana ve? Anapiko azy mihitsy moa zany, misaotra anareo aloha zany tsy nisorona nandrainay eto amin'ny fandaharana satria na izay fianakaviana ary somary efa niraviravy tanina ihany tamin'ilay raharaha satria mahakasika olona ambony ilay izy, surtout zany eo amin'ny resaka fasahirana na ara-bola noho ny fizifizena izay nahazo anay satria ny fianakavianay dia any Tamatavy mipetraka fa zay moa zany dia fianakaviana eto Antananarivo ihany de maro zany ny fampiantsoana de tonga eny amin'ny tribonaly de miverina hoe mbola misy preuve tsy ampy indray fa miverina amin'izao indray ny reportena amin'izao indray ny tribunal anareo, nefa moa zany ny entimanina anay fianakaviana de efa tena tsy naharaka intsony mihitsy ary izay moa zany ny isaoranan'Andriamanitra be da be hoe nisy anareo zany somary hoe nikitika n'ilay raharaha mba ohatriny hoe namelona kely indray ny fanantenana izay tao anatinay fa izay fianakaviana de efa tena reraka mihitsy tamin'ity raharaha ity satria tena maro ny fivezivezena ilay zavatra tsy misy fototra mazava zany izay tena hoe ahafahana mitazona anay fianakaviana amin'le izy fa zavatra ohatriny hoe honohono ny zavatra fotsiny le izy tsy mba tena hoe nisy tena hoe fanadihadiana, tsy nisy tena fanadihadiana lalina zany amin'ilay zavatra fa de ohatriny hoe fanasoketaina anay fianakaviana zany le izy de eo zany ny hoe mampalahelo anay solon-tenam-pianakaviana zany no antony mahatonga anay niditra amin'izao fandaharana izao zany mba
mangataka ny fitsarana mba hitena hijery ny amin'ny rariny sy hitsy ny ty raharaha ty zany satria tena sahirana zany zahay fianakaviana amin'izao. Efa vita fa raha misy anampiana anazy moa zany ny fianakaviana namana de afaka manampy. Misy zavatra tenenareo teo hoe tsisy constat zany teo amin'io andro io fa efa firy andro tateoriana vao nisy constat nefa raha normalement raha tena nisy ny fa accident de eo no eo ny ny constat. Ahoana ny fandehaniny mba avereny kely satria somary malakilaky le fitantaranao azy teo zafady. Le accident lazaina fa le 25 septembre 2025 no lazaina fa nitsangan'le accident teo Andoharanofotsy. Ny andro sy ny accident nefany tsy nisy ny constat. Ny poste gendarme nefa tsy lavitra teo amin'ny place nisin'le accident fa akaiky mifanakaiky amin'ny poste gendarme teo. Tsy nisy constat le 25 septembre tamin'ny nisin'le accident de io camion io koa nefany tsy nialina n'iny ihany no esorina teo fa io moa zany efa norobain'olona pareiny andro le camion de izy simba be iny de jusqu'à rapitso atoandro entre antamy folo ka hatramin'ny 12 teo iny camion iny vao nalainy tao amin'ny garage nampidirina tao amin'ny STMB Tanjombato, zany hoe nialina tontolo zany camion iny teo jusqu'à ny 26 tapakandro amin'ny folo jusqu'à amin'ny 12 teo eo tsisy nanao constat mihitsy nefa nagaganay ny gendarme eo ambony eo. De magaga sady mampalahelo hoe le 25 septembre nisin'ny accident tsy nisy nanao constat mihitsy de taty afara mahagaganay hoe ny forcena fa tsy maintsy atao ny constat le 12 avril 2026. 6 mois taty aoriana 6 mois taty aoriana zay vao hoe constat 6 semaines. Ça 6 mois avec 6 mois le 25 ah oui marina 2025 de 12 avril 2026 zay vao natao le constat. Tsy magagabe zany 6 mois après vao misy constat raha ohatra ka hoe de ahoana moa ny anaovana constat après 6 mois zany. Eo indrindra moa zany ny tena mampalahelo anay fianakaviana amin'ity tranga ity zany satria ao anatin'izany zavatra rehetra zany de famaofao be mihitsy zany ny sainay fianakaviana amin'ilay toedrarà zany ary teo zany natonga anay hoe fianakaviany raha vehivavy mihitsy no nanampy any ty vadiny ity zany satria no le toejavatra ohatr'izay mihitsy zany tamin'ny voalohany moa zay enti-pisalasalana foana zany hoe sody izy matahotra te hanala ny tenany de mamoromorona zavatra fa taty aoriana zany no le tsangan-dravatra mifanesisesy ohatr'izay ohatrany hoe karazana antso-dray moa zany ngamba zay ny tena hoe ilazana anazy satria na io rahalanay sofera io ara zany no lazaina fa hoe tsy manana permis nefa izy de manana permis ara-dalàna de karazana antso zay ohatr'izay zany natonga anay fianakaviana va ty amin'ny ramatoa mihitsy hoe aleotsika hiady ny amin'ity zavatra ty satria misy zavatra tena miafina tsy fantatra le izy ary marina ihany ny version zay nitenen'ny ilay zodanay moa zany hoe tsy nanao an'io zavatra io fa ohatr'izao ny zavatra niseho passé tamin'ny voalohany zany zay de somary nanana fisalasalana moa zany hoe mety olona hoe hiaro ny tenany fotsiny izy fa no lay tsangan-javatra ny famezivezena ny ohatrany hoe fametrahana zavatra tsy mitombona no antony natonga anay fianakaviana ty ankilany mihitsy zany hoe ndao ampino ty rahalahy ty fa de tena mampalahelo zay koa moa zany no mba any fianakaviana eto Antananarivo mba afaka nanampy an-zareo tamin'ity fahasahiranany ity. Mafisako kely sy anapiako an'ilay zavatra zay no tenen'ny kozinanay teo zany ny amin'ity raharaha ty hoe tamin'ny le zoron'le accident io zany zavatra tena nahagaga rehefa lay andeha alohan' izy andeha hitsoka iny ny antony natonga ny izy tena hoe tapa-kevitra nitsoka zany satria nisy andihan'olona maro zany sy nikasa
ny androba fotsiny zany no tena nahatongavany teo, fa de nilaza mihitsy zany ireo olona ireo tamin'ny fotoana io hoe aiza le olona nafeninao anatin'ity camion ty, de izy moa zany nandà foana zany izy hoe tsy misy olona nafeniko zany ato fa za hitanareo olona avy nanao déchargement. De ireo moa zany nanao nampiasa hery mihitsy zany reo andian'olona nitondra kibay ireo hoe sokafy ty camion ty. De izy moa zany niezaky ny nanidy reo varavarana ao am-party chauffeur sy le ariakilany any am'le varavarana ariakilany, fa ireo olo reto tapakely ny teninao hoe miteny mazava tsara izy hoe aiza ilay olona nafeninareo tato zay. De eo zany no hoe noho ny fanarahana ny vaovao aty aoriana be zany zahay vao na ohatrany hoe na nisokatra amin'ny fijerinay zany tamin'ilay resaka raharaha ty hoe ay izay version zay kay zany le zavatra somaro ohatrany hoe efa nisy zavatra nitotoy zany fa tsy de hoe mipetraka teo amin'ilay accident fotsiny, satria io zany no précisen'ilay chauffeur lay fianakavianay mihitsy hoe nagaga na ozy izy nisy andian'olona nanantona anay zany de hoe aiza le olona nafeninao anatin'ity camion ty, de izaho ozy izy tena niteny hoe entana no netiko tato fa tsy nisy olona, fa ireo olo ireo tsy nanaiky fa nanao zay tous les moyens zany hanokafana an'io camion io, ka zay ozy izy no nahatonga anahy tena décidé hoe ho demarreko ty camion ty fa sao ho simbeto ny zavatr'olona satria amin'ny maha chauffeur anazy moa izy zany tsy tompony. De izy ny demary iny am'izay moa zany efa hitatsika am'ilay vidéo iny tena nanavitra ny any izy, satria le olona zany tsy ho vitany hoe androba anazy fotsiny ny tena tanjon'ireo olo ireo, fa azo lazaina hoe lazainy fa hoe ny ray tsikombakomba nanafin'olona mihitsy ka mety hifofony any, zay no tena natapa-kevitra anazy zany hoe ho velomiko ty camion ty tsoako, nefa voasakana izy moa de tsy maintsy ny tenany iny no navotany. Zay ngamba tompoko, saotra indrindra. Saotra nareo no lazan'izay. Saika antany any madama, nareo moa mananjanaka? Eny tompoko mananjanaka anankiroa zay. Firy taona avy? 6 taona ny zokony de 7 taona le zandriny. De nareo rehefa le impiry moa nareo le hoe averina kely hoe impiry nareo le niakatra Tananarivo zany isaky ny misy fampiasana, de ahoana le fomba fampiantsoana anareo koa mba azo azavaina kely amin'ny mpiaino ve hoe amin'ny vanim-potoana maika be ve tsy maintsy tonga de aveo nefa tsy misy inona nanteneninao teo? Eny tompoko. Nisy fotoana moa zay le tamin'ny zany hoe septambra oktobra manontolo moa zany zay tsy afaka niala tao Antananarivo satria navezivezin'le tao amin'ny gendarme foana hoe hiakatra parquet mijanona 2 volana maninitra aloha zay ny oktobra de juste pointage fotsiny nefa mbola afaka verifienao andoharano fotsy misy cahier be zay pointage 9 000 isan'andro nandritra ny volana ray manontolo iny de niteny zareo hoe hiakatra parquet tsika rapitso ny teny rapitso alarobia fa tongava amin'ny 9 maraina, amin'ny 7 maraina zay na amin'ny 7 sasany de efa tonga eo amin'ny gendarme andoharano fotsy hamonjy an'le parquet. Noho ny tonga eo nefa zay tsy misy indray ny parquet fa mihemitra, de mihemitra lava mbola tany andoharano fotsy nefa mihemitra lava aloha, de efa ho ray volana de farany moa le gendarme teny hoe tsy maninona fa afaka mandeha midina mandeha mody any Antananarivo aloha nareo, fa rehefa midina any Tamatavy aloha nareo, fa rehefa misy ilaina nareo de atsona indray nareo verina miakatra. Mbola tsy nisy parquet tamin'izay, de taorian'izay amin'izay tamin'ny desambra miantso zareo hoe ilaina maiky nareo ozy izy zareo miakatra aty fa atao miakatra parquet nareo amin'ny desambra. De miakatra indray ary zareo tsy mba mampiomana loloha mihitsy hoe une semaine na ohatrany hoe mba 5 jours zareo manafatra nefa zay efa fantatry zareo fa mipetraka aty Tamatavy, ohatrany hoe rapitso ny parquet androany zareo vao miantso anay, tsisy fiomanana zay ny zaza, tsy hita hoe aiza no ametrahana ny ankizy zay na ny dépense sarany tampoka tena hoe ohatrany hoe sady tapohana be zany zay tena hoe tapohana zay rehefa misy fanatsonanay, tsisy na hoe 2 jours fanomanana fa tonga de rapitso ny parquet manao tous les moyens nareo tsy maintsy tonga eo amin'ny parquet nefa efa fantatry ny be sy maro hoe aty Tamatavy zay no mipetraka. De noho ny tonga tany Antananarivo zay janvier nanatrika hoe andeha amin'le parquet, tsy nisy ninina indray tonga tany zay fa nalefa miverina lody fotsiny indray zay ny desambra fa hoe tsy mety indray le ao amin'ny parquet fa tsisy ninina, tsisy dossier, tsy complet ny dossier, tsisy acte de décès ho zareo, tsisy constat,
tsisy autopsie izay daholo ny tenenin zareo de lasa indray zay nandeha verina nody namonjy an'ilay ankizy kely de après an'iny de niteny zareo mety janvier ozy izy teneny zareo mety misy appel ozy ny avocat zany misy avocat zay mba manampy anay de le avocat miteny antsononareo ozy rehefa ohatra misy ilainanareo amin'ny janvier fa mety tsy hoisy soitiny nefa mety enotsika ihany tonga ny janvier manontolo ny andro zay tsisy fanantsonanay mihitsiny aloha zay aty Tamatave miditra ny février manontolo tsy nisy fanatsonanay ihany koa de zay zany nieritreretra hoe na le zavatra iainantsika arany na zay matsapa hoe arirariran zareo fotsy fa zay moa zany tsy manana olona hoe mba hitarainana fa hoe atody miady amam-bato zay de manaraka fotsiny an'izay zavatra anaovan'ny olona anay eo de 23 mars am'izay marsa teo 23 mars zareo ny antso hoe miakatra parquet nareo ny 24 mars zany hoe 23 mars teo amin'ny tany sivy teo ngamba no misy appel taty Tamatave hoe ilainareo fa hiakatra parquet rapitso 24 mars tsisy fiomanana tsisy ninina na frais mbola nangatana tamin'ny olona teto manodidina na zavatra napetraka amin'ny ankizy nitsosatsosaina hoe misy appel tampoka indray Antananarivo fa andao hiakatra de teny eo ihany de lasa nanapaka billet indray de nandeha niakatra tany Antananarivo tonga indray zay nefa le 24 tao amin'ny parquet nalefa nandeha nody indray zay fa hoe tsisy nininona indray le izy tsy fantatra hoe fa manino de lasa indray nandeha niverina nody moa zany zay ny ray volana an'iny de hoe amin'ny 16 avril ozy izy zareo ny parquet de ny constat ozy izy tsy maintsy ataontsika ao alohan'io 16 avril io le constat de ilainareo mba eto Antananarivo alohan'io mety vita paka tamin'izay manko de hoe vita paka de manao constat tsika de eny ary zay manaiky zay teny amin'izareo foana de eny ary fa ho avy indray zay manatrika le constat 12 avril am'izay natao ny constat 16 avril am'izay no niakatra le parquet de 16 avril iny nataony zareo MD de rehefa natao MD izy de niezaka nangataka LP indray zany le avocat anay de hoe tsy mahazo valiny tsy afaka autorisena ny LP anay de niaritra nandritra ny ray volana tany izy aloha miaritra fa niandry an'ny tribonaly tamin'ny le 12 mai teo tonga indray nefa ny 12 mai teo de ino hoe mbola nahempotra indray tribonaly mbola tsisy misy zavatra tsy ampy indray tao amin'le izy zay tsy malala fa de manaraka ambokony fotsiny zay hoe eny ary nangataka LP fandroa indray nefa zay tamity satria maninona no lasa miempotra amin'ny 9 juin zany hoe lasa 2 mois le olona midy any nefa zay matsapa fa tsy de hita loatra ny profo marina sy mivaingana amin'le zavatra hitazomana ny havanay zafady kely manapaka ny teninao ny teninao teo fa nienanao hoe ohatra misy niteny teo hoe andanandreo nareo miverina fa mbola misy zavatra tsy ampy ao anatin'ny dossier inona le tsy ampy anisan'ny zavatra tsy ampy tamin'le piesy hoe acte de décès le tamin'ny voalohany iny le zay naverina tamin'ny parquet tamin'ny décembre iny le hoe tsisy acte de inona tsy ampy ozy izy zareo acte de décès hoe tsy ampy ozy izy zareo ny dossier tsisy acte de décès ozy izy zareo tamin'izay tsy misy ny autopsie tsy misy ny constat le zavatra tokony hoe fatsapanay zany le zavatra tena tokony ilain'le mpitory mihitsy le dossier tena tokony ananany zareo mihitsy ny tsisy daholo de tamin'le farany teo hoe misy zavatra tsy ampy ohatry ny assurance sa inona indray le farany le zay nalefa nandeha verina le hoe 12 mai de verina amin'ny 9 io le izy tsy ampy misy tsy ampy foana zany isaky ny hoe parquet na le teo zao de misy tsy ampy foana tsy hoe inona foana zany le zavatra tsy ampy de ohatrohatr'izay le izy tsy fantatro itsinjo hoe mbola manam-polazaina ny am'izay lafin'izay alohany ametrahako fantany manaraka efa voafehan'izay voalaza zay daholo ngamba ny rehetrarehetra moa zany efa voatantaranay daholo fa de mety hoe miankina amin'ny fanontaniana zay horesahanareo ngamba sisa no amalinay moa zany am'izay zavatra fantatray momba n'ilay raharaha zay ngamba misy zavatra tiako tsindriana kely satria indraindray moa ny mpanaraka ny asanay de ny ahatonga ny olona
tsy ohatry hoe mihaino tantara fotsiny ny sanatrian'izany, tsy sanatria hoe mihaino angano na tantara fa tena hanaraka tsara an'ilay toedrarà. Raha azoko tsara zany fitantaranareo teo de ny hoe immobiliser raikitra teo azafady, niraikentina teo le camion no le pigre fa tsy hoe niraikentina teo le camion no le hoe sao de nandona olona, zay le izy tamin'ny voalohany a. Marina mihitsy aloha zany zay no le pigrevy reny le nanakana anazy aloha zany no ny antony janonan'le camion teo, fa tsy nisy déclaration mihitsy moa zany hoe nisy accident teo amin'ny toerana io, fa taty amin'ny fotoana lava be taty aoriana zany vao nisy hoe nisy accident ka mila misy fampiantsonanareo eny amin'ny gendarme. Ok, eny ary fanontaniana manaraka, miantso anay nareo micontacte anay manokana manoloana nyity zavatra ty, inona ny antony tena hoe natapa-kevitra anareo hoe hiresaka aminay ka hanao an'izao fandanina zao zany, inona ny zavatra tianareo atongavana? Ny antony aloha zany no tonga anay hoe tapa-kevitra ny contact anareo tamin'le fandaharana, zay aloha zany de efa azo lazaina hoe efa nampiony tena moa zany tamin'ity raharaha ty, satria tena efa reraky ny mivezivezy, nireraka ny fikarakarana, lany vola aman-karena mihitsy moa zany ny fianakaviana tamin'ity raharaha ty, nefa tsy hita mihitsy zay tena marina tamin'le izy. De eo amin'izay zany nahita ny somary nisy resaka nivoaka kely tao amin'ny tambazotra iny moa zany no natonga anay ohatrany hoe nahazo hery indray hoe misy olona manana fijery mitovy amin'ilay fijerintsika ihany, ka ndao ry zareo mba antonina ho resahana mba sao de mba misy zavatra afaka hanampiany antsika, satria raha izay manokana aloha zany tena efa reraka tamin'ity raharaha ty, fa de hoe zay sitrapon'Andriamanitra sisa fa alao akinina amin'izay zavatra misy eo zany, satria na vola na ny fotoana na ny fivezivezena lany zany tamin'ity tena efa hoe reraka ny fianakaviana, fa noho ny fahitana anareo tato amin'ny tambazotra moa zany tamin'ny reny fanehoan-kevitra maro samihafa reny, de ohatrany hoe somary namelona kely indray ny afo taty anatinay hoe andao mba hanantona an'ireto olo reto mba sao de mba ho afaka ihany tsika amin'ity raharaha ty, satria tsika manana ny version tsika fa de somary sarosarotra ny ilazany ahafahantsika amin'le izy, satria na le zavatra raha ohatrany hoe misy fampiangana hafa foana ampitambiasarina atsika izay tsy piako zao, ohatra hoe ilay fianakaviana no lazaina fa tsy manana permis de conduire nefa manana soamantsara mihitsy ilay fianakavianay, ary anisan'ny pièce no entina farany teny amin'ny tribunal le izy, fa efa zay no ampangana zany fa tsy manana permis de conduire, zay vao hoe manana izahay. De eo zany no antony hoe natonga anay amin'le hoe vesatra mahazo anay ohatrany hoe mitombo andro aman'alina zany, hoe sao de mba misy olona afaka manampy antsika, satria raha ny tenanay manokana tena tsorona amintsika mpanaraka sy anareo mpanao fandarana tena efa reraka izay. De zay moa zany ny antony nanatonana anareo mety hoe afaka mba hitondra ny feo anay mba hoen'ny vahoaka malagasy ihany koa zany ny version zay taty aminay. Saotra to manatrika eto moa ny reniny chauffeur manakolazaina ve ianao madame? Eny tompoko, tena manakolazaina tokoa, satria reny video reny nalefa reny zany de manamarina tsara fa tsy nisy ny accident, satria raha nisy ny accident de zao le camion azo sary tsara hoe io le camion, le chauffeur nitsoaka hitan'ny video tsara hoe io le camion. Faharoa manaraka an'izay le afo nataon'le mpigrevy koa mbola tratra teo, de aiza zany le olona voadona satria mangitikitika ny sainay, fa le feon'olona fotsiny no henonay miantsoantso amin'le video io ny tomobile nandona ny député. Aiza raha zany député amin'ny video io, satria izy olona manakaja, olona manamboninahitra, ray aman-drenimpirenena, tsy nisy ve na de tany amin'ny hôpitaly raha hoe io ny video manamarina fa ato amin'ny hôpitaly ato izy maratra voadona. De zay zany ny tena mba hitarainanay fa na ny tompo-kavana raha mba mety gaga ihany amin'izany zavatra zany, satria manamarina tsara mihitsy zao le video reny, fa tsy misy sary zany manamarina an'izany, kanefa reny hitantsika amin'ny tambazotra rehetrarehetra reny de aseho daholo na de bisikleta voadona na kalesy na olona io,
na hatrany anaty ala any amin'ny rainy 2 reny ary any amin'ny farany tany zay lavitra dia azo vidéo daholo. Dia zay tompoko ny tena mba metrahanay an'izao fitarainanay izao mba ho jerenareo manam-boninahitra, manam-pahaizana tsara izany zavatra teneniko izany satria tena malahelo izay fianakaviana mba te hanohy an'izany hevitra izany nefa tsy hitanao aiza ny hitondrana azy dia izany nahatonga anay nametraka an'izao fitarainana izao ka dia raiso tompoko izany fitarainana izany. Tsara tompoko. Saotra antsika rehetra izay nany tamin'ity hariva ty tsy hitazona anareo ela ntsony aho satria ny megamo lafolafo ihany voray ny version-nareo ny fanazavanareo izay sy mostanina mbola eto moa mbola resaka kely zay no ny dinidinika fa makasitraka anareo fianakaviana mampahery anareo koa ahitany rariny zay daholo moa tsika rehetra eto samy tadiny rariny daholo na ny fianakaviany ny manamanjo na ianareo zay tratran'le izy mivatana na ny vahoaka malagasy satria araky ny teninao teo hoe olo-panjakana iny dia ny olo-panjakana amin'ny fanjakana zany hoe ny vahoaka malagasy koa ray aman-dreniny vahoaka iny dia mitaky ny fahamarinana daholo ny vahoaka ray amantolo dia mametraka fisaorana anareo mirahasoa anareo mianakavy mirahasoa anareo tompoko. Mankatsitraka indrindra tompoko. Sotra indrindra tompoko. Dia nareo moa zany nisaorana nandray anay tamin'ny etaeta zay taty anatin'ny fianakaviana fa raha tsy nisy anareo dia tsy afaka namoaka an'izany zay ampahabe maso tahaka zao dia mirary soa foana ho anareo sy ny ankonanareo rehetra ary ny mirary soa koa ny fandarana ohatr'izao mba hitohy mba ahafahan'ireo zay ho lazo lazaina fa sahirina sy manana fahasahiranana amin'ny resaka tranga ohatr'izao mba afaka maneho ampahabe maso tahaka izao dia mirary soa indrindra tompoko dia mankasitraka. Mostanina zay zany ny vaovao amin'ny namantsika reny ahoana ny fahitanao le toetra raha teo fampidinihantsika azy eto taiko marivy ianao sa tsy tapaka zao vao maheno zay ahoana fahitanao an'ilay toetra raha teo voalohany teniko amin'igny raharaha igny moa tsy maintsy miondrika eo amin'ny fianakavian'ny tompokolahy honorable miondrika aminareo ny tenanay miondrika miara-miora aminareo amin'izany rehetrarehetra zay miala tsiny miala fondro miala saloha fito raha androany miresaka an'izany tsy hoe te hamo fotamandry fa raha jerena ny izany tompokolahy Rabenirina Jean-Jacques zany olo manan-kaja olo ndehibe bangoko tokana le teny hoe c'était un homme d'état tena manana maha izy azy satria anisan'ny asa tao amin'ny assemblée nationale ny tenako dia mahafantatra anazy tsara olo azo resahana ary mihaino olona ka raha misy zao tsangadravatra izao sarotra ny mangina satria zavatra nandalo ohatrany hoe fait divers le zavatra dia lasa nisy nanao ohatrany affaire d'état le izy satria raha nanomboan'le resaka be teto amin'ny tambazotra serasera dia nisy fanontaniana napetraky paster mikasika n'le raharaha le fandehan'le zavatra nandalo dia indro moa fa lasa niraisy ny filoham-panjakana ray ohatrany affaire personnel le izy lasa ohatrany hoe alatsiny miteny an'le izy ohatrany fanontaniana ny nanomboana an'le resaka teto amin'ny Facebook dia ohatrany lasa affaire d'état nanao conférence de presse dia nanindraindra olona mihitsy ary ny filoha-mpanjakana
ohatrany miala tsiny misy lapsus révélateur satria tsy nisy accusation le fanamboanan'le vidéo tena tsy nisy accusation fa nametrahana fanontaniana hoe fa ahoana izay hoe député tratrany tsangany ny zavatra ohatr' zany de ohatrany tsy zarizary hitondrahana an'le procédure hatrany amin'ny fitsarana enim-bolana ty aoriana tsy manana ny marina tsy hita ny marina de ny magaga koa de ny député be de be ao amin'ny assemblée nationale tsy nisy enquête parlementaire tsy nisy ininona zany de androany raha maheno ny fitarainan'le fianakaviana ery ambadika koa de taitra ihany ny tena manontany hoe inona ny zava-misy eo amin'ny firenetsika mampatahotra satria maninona ohatrany efa tsisy miaro tsony zany ny vahoaka malagasy raha ny olona ray aman-dreny manana ny maizy azy teo amin'ny firenena de ohatr' zany nitondrana an'le procédure ny enquête ohatrany tsy zarizary io moa le fianakaviana teo teny nanapirofo tamitsika hoe zany nandalo tao amin'ny tribunal de tsy nisy constat de zao de ny samy olona zany mamoaka ny heviny rehefa nisy vidéo koa teto amin'ny Facebook misy karazana roa le vidéo ray tonga de misy olona maka vidéo iny koa mbola mampanontany tena hoe raha tena nisy tranga teo de le olona mbola misy fotoana maka an'le vidéo manontany hoe io manenjikendrika nefa ery ambadika koa misy vidéo hafa io moa tsika moa tsy fitsarana tsy mpitsara moa tsika ary tsy fitsarana ny eto amin'ny Facebook fa fitadiavana ny rariny sy ny marina mba ampirisihany ireo tompona andraikitra ao amin'ny fitsarana mba ho tonga saina ihany satria raha jerena ny zava-misy moa eo amin'ny firenena ankehitriny ohatrany lasa fitaovana fotsiny le fitsarana zany nefa miala tsiny ministra ny fitsarana fa ianao no ny teny hoe anao bulldozer nenjika ny zavatra tsy rariny nefa io trangany zavatra zay mamofady ozy atsika raha ohatra hoe androany mbola misy mametra-panontaniana hoe iza ny namono any colonel Ratsimandrava tamin'izany fotoana mbola resabe mandraky androany fa androany atsika manana fe ray goavana be io afaka porofotsika hoe à qui profite le crime satria raha tantara tsy ataotsika resaka politika zany io fa na zany na tiatsika na tsy tiatsika misy resaka politika ihany ao ambadika an'le izy tsy hoe antony politika na tonga anay ny teny fa mitadiny rariny mitadiny marina amin'ny zavatra nitranga amin'ny homme d'état izay amperinasa ao anatin'ny institution ray raha ohatra ka tsy tafavoaky io inona ny antoka raha pitso afaka pitso mitodika aminareo député rehetrarehetra reo inona ny antoka raha pitso afaka pitso ianareo rehetrarehetra reo tsy en danger rehefa tsy mitovy hevitra amin'ny olona ray ao amin'ny firenena zay ny antony hoe andao hojerena ny marina satria
raha amin'ny zava-misy eo amin'ny firenena amin'izao fotoana tena ianareo mbola eo amin'ny fitondrana ary efa mifankatahotra zay le ny aiaiany teto amin'ny fandaharana foana hoe lasa hifamono ve isika malagasy zany fanaovana politika zany a tena zavatra tsara zany politika zany am'le fanaovana politika zany fa amin'ny fomba hitondrantsika anazy amin'izao tena lasa zava-doza amin'ny fanaovana politika satria efa miafara amin'ny fakana ain'olombelona zay ny mampatahotra manahirana de mitodika aminareo amin'ny fitsarana ihany izahay androany matoky ny fahendren'ny fitsarana izahay tsy hoe nanao an'ity fandaharana ity zay anaovana pression n'iza fa hoe tadiavo ny marina avoay ny marina miala tsiny amin'ny fianakaviany chauffeur le voendrikendrika tena miala tsiny satria ohatrany hoe tsy mbola fantatray ny marina na tena marina mo ny zavatra ny tenen'ny zareo fa ny profo mo hitondran'izany eo anivon'ny fitsarana fa zay ny tarainany hoe misy fomba fijeriny a nahitany zareo an'le zavatra de nefa atody miada mambato moa ny olona tsy ka isolé io a Madagasikara raha zao fomba fijery zao satria maninona hitatsika rehefa madinika zany a de ho terena foana hoe ianareo a ny tompona andraikitra mety misy ho lafa nambadika any zay manana manœuvre amin'io tsy taitra izy zany ve ny fanovana tiatsika tongavana eo amin'ny firenena tena fanovana marina ve zany todika aminao a PRRM betsaka ny taraina hitanao amin'izao betsaka ny zava-miseho amin'ity raharaha ty miangavy ianao matompona andraikitra voalohany eo amin'ny firenena ianao andray an-tanana anara-maso zao raharaha zao satria ny tompoklahy honorable Jean-Jacques Rabengirina anisany nanana maizy azy teo amin'ny firenena nanana maizy azy tamin'ny fanaovana politika teo amin'ny firenena anisany tondra zavatra goavana ho an'ny tanora nampianatra tanora be dia be izy de sanatria ve ho vitavita foana ohatr'izany izy ity sanatria ve lasa le olona tsy manan-tsiny ery indray ve ny lasa victime koa nefa misy olona manana tombotsoa any ho any amin'ny toe-draharaha mampalahelo mampahonena ohatr'izao misy moa miteny mihitsy hoe raharahany fitsarana io so sanatria satria tamin'iny herinandro iny hitatsika koa ny vaovao teto amin'ny Facebook raharaha Stéphanie sy ny vadiny sy ny tariny de mampametram-panontaniana ahoana ny namoahana an'le bandy hoe fampirarahana minisitra amin'ny fitsarana todika aminao minisitra amin'ny fitsarana tena marina ve io zavatra mandalo reo de tena fitaovana ve ao amin'ny ministeran'ny fitsarana hoe rehefa misy tena diovina de madio azy zany ve le bulldozer zay ny antony nanaovanay an'ity fandaharana ty androany tsy resaka récupération politique tena miala tsiny tsy resaka politique zay satria manko misy filoany androm-panjakana nenen'izy kendrika hoe te hiresaka politika reo de foazina le affaire
miala tsiny. Raha te hiresaka politika izahay a, raha hiresaka ianao manokana, de teny izahay. Fa ny ay a, tena mitady marina am'ty raharaha ty. Mba hojereny vahoaka malagasy hoe ohatry nahoana zany rafitra izay miaro ny vahoaka androany ankehitriny. Tena mbola mikatsaka tombotsoan'ny vahoaka madinika ve isika rehetrarehetra, sa efa tsisy rarahinan'izany vahoaka malagasy zany tsony? Satria na de olo ndehibe ohatrin'iny a, atao ohatr'izao a ny fomba anatanterana ny procédure, de aiza ho aiza ny vahoaka madinika raha ohatra ka olona manan-kaja manam-pahefana na atao ohatr'izao. Zay ny itondrako anazy pasteur, zay ny fomba fijeriko. Sotranao Mostana. Apiko kely, iverenako kely le teny le fianakaviana teo mahavariana de zao. Ny le constat, le fomba fiasa zany. Hoe tsy momba an'iza na momba an'iza zany fa mihaino an'le izy ohatran'ny olonareo rehetrarehetra manao commentaire ato amin'ny page ato, hoe possible ve ry zareo hoe 6 mois après an'ilay soi-disant accident, vao misy constat, de ahoana ny validité an'izany zavatra après 6 mois vao manao constat. Za zany tena mahita hoe resaka procédure fotsiny aloha zany tiako tenena de hoe fa maninona zay vao nanao an'le izy, inona no tanjona manao an'le constat après 6 mois koa le izy? Sa hoe tsy maintsy misy olona inculpena, tsy maintsy misy olona condamnena, il faut un coupable pour masquer le jeu? On sait pas. Satria raha tena olona nanao adalàna le chauffeur dia teo amin'ny fotoana izay an'iny a, mety tena faty olona anatsiravina atao, fantatrareo tsara Madagasikara fa vao misy olona voadona zany a, tsy avelan'ny fokon'olona evo afamainao zany ianao. Fa matony le olona mihitsy aza ny tsy rototra tam'le izy sy ny hoe ny anina aratra amin'ny le gendarme le teny hoe andanara aloha nareo mandeha, aiza misy olona nandona olona namonina zany fa andanara aloha nareo mandeha, tsisy zany e. Dikan'izay zany a misy zavatra tsy normal na le procédure zany de ohatran'ny hoe ny sarety indray mandeha alohany noho ny omby. De faharoa zavatra nanaitra tam'le témoignagen'le fianakaviana teo, possible ve, eny e, ataontsika hoe possible zany satria fa nisy le izy, hoe le fianakaviana indray no miantso, miala tsiny fa le hoe izy indray no miantso polisy hoe ataovy le fitsarana anay. De impiry miverina zareo any Antananarivo avy any Tamatavy. Matetika fanaon'ny olona nanao ratsy zany tonga de iny mitsoka de any izy tsy hita fa ry zareo indray no mitady fitsarana, ary zareo zao miantso anay. Tsy haiko hoe nareo ve tsy tonga saina am'zany zavatra zany, za tsy miteny hoe ny fitsarana no manome ny didy a, fa hitanareo misy zavatra tsy normal mihitsy ty affaire ty, fa lasa retsy indray no miantso hoe tsarao zay araky ny tokony ho izy. Areto de mitodika aminareo ny fitsarana fantatra fa betsaka anareo mpitsara izay mpanaraka an'ity pejy ity, zay fantatra hoe fa manana intégrité anareo ary professionnel ary manana ny conscience professionnelle ary déontologie nareo en tant que mpitsara. De mba zavatra ohatr'itony raha olona tokony hifampitenenana na ataontsika hoe tsy hiditra anatin'le dossier nareo hoe inona ny toromarika omena amina raha ohatra tony satria tena mafy le izy. Ao anatin'ity affaire ty zao raha zaho zao mijery tsotra dia olona roa no vo mafy eto, de ny fianakaviany tompoko lahy Jean-Jacques Beniriny zay totra ny tony Valala Voatango any satria tsy vao maiky zao zareo angamba nifanina am'izao, tsy fantatro raha mihaino an'ireto olona reto. Reto olona reto koa de bizarre be zany ty procès ty e, bizarre be hoe mo ve le olona concerné zany ve zao reto sa sao de misy olo-kafa, tsy fantatro. De zany zavatra zany a
tena za tsy tena c'est une affaire de l'affaire du siècle, mais toutefois quand même misy zavatra mampiay azy sy mampieritreritra lalina le izy. De eto moa manararaotra kely tsy hoe manao droit de réponse fa amaly ihany satria za tsy de mpanao réaction à chaud ny zavatra misy. Misaotra anareo avy amin'ny pombany filohan'ny androm-panjakana manao an'ireny article be dia be reny, manao hoe tsy mendrika lasa mivadika tribalisme, lasa mivadika hoe mba mpanompon'Andriamanitra aza mamofo tamandry. Zany ve ny argument anareo miresaka amiko? Hoe mieritreritra ve nareo fa c'est comme ça que vous allez faire pour nous faire taire pour cette affaire? Zaza ampianarinareo théologie zany hoe mapaster anao, tsy nareo nampianatra paster. Vous êtes mal placé pour me dire ma position, ce que je dois faire en tant que pasteur. Et au contraire, efa noteneniko taminareo telo, je suis bien dans mon élément. Donc révisez kely aloha ny copie anareo fa tsy hitako mihitsy hoe inona no mampikorapapahanareo am'le hoe zahay mitondra ny feon'ny olona, mitondra ny feon'ireto olona reto zao ohatra. Fantatro indray matsy zao fa hoe ho avy indray zao ny tsy fantatro indray théorie de complot zay moa zany hoe misy rangahy anankiray zay mba ray aman-dreny avaram-pianarana ihany izy mpampianatra amin'ny université, tsy hanona ny anaranao aho rahalahy fa ho fanajako anao en tant qu'académicien. De enao hoe mpampianatra amin'ny université miteny hoe manao théorie de complot pasteur complotiste. Zay zany zavatra mare arinona no tombontsoanao miditra ao anatin'le affaire tonga de miattaquer anao hoe za manao théorie de complot. Havako nga reo fianakaviako nga nga tompoko lahy Jean-Jacques Rabenirina. Information anankiray tsara fantatrao à titre d'information, mpianatra mamanay izy tao amin'ny lycée Fort-Dauphin. Zay angambany tsisy lien. Mpianatra mamanay i tompoko lahy Jean-Jacques Rabenirina tao Fort-Dauphin satria ny reniko no proviseur ny lycée. Aparan'izay aria fa nanareo no mahazatra anareo tahaka an'ireo pseudo journaliste anareo reo ireo ma tsy zatra manao hoe rehefa mahazo information de amidiny information akana vola. Anatsiny hoe tsy hanona anarin'olo fa be dia be manao an'izany mampanankarena azy eo. De hoe raha vao manana information kely de amidy azy de manao zany hoe de nareo mitandranao tena hoe sahanareo ve izy nareo politiser an'le fatin'ny tompoko lahy fa iza ny mpanao an'izany, matoa nareo manao mitendry zany de nareo ny mpanao azy. Ary misy monétiser any zavatra ohatry tony mihitsy manana dossier dia manao pression any ambadika any hoe raha tsy tianareo ivoaka ty na tianareo ivoaka ty, raha tianareo ampitenenina de omeo vola fa za afaka miteny satria ampiasaina ny notoriété. Oui, ampiasaiko ny notoriétéko mba hahalalako ny marina ary mbola teneniko foana hoe la voix des sans voix. Anisan'izany zao io fianakaviana io tsisy mitondra teny fantatrareo manino izy tsy nakany amin'ny télé satria tsisy iaino azy any. Ary vao nisy nanao fanamarena nareo eto amin'ny mpanaraka ny pejy hoe aiza ny journaliste d'investigation Madagascar. Ao le misy mizesizesitra za journaliste d'investigation za manakaratra zao. Efa tsy anao ihany ny asolom-bavam-bahoaka enquête parlementaire mba nanantena hoe mba misy groupuscule na sa ve tsy maintsy misy manarama vao manao enquête. De voatery le fianakaviana na zay olo-kafa koa mbola tsy fantatra rapitso mandeha aty amin'ny atao hoe média alternative ohatranay zao hoe tena tsisy olona afaka hitondra amin'ny fitarainanay fa dia voatery zay ny taraina misaotsaotra anareo izy izy mitsaotsaotra izy tsisy isorinareo anay satria tsisy tombony aminay io. Tiako tenena aminareo hoe misy zavatra tsy mandeha mihitsy le firenentsika. Miantso any Ngasikara Fenisoa en tant que ministre ny serasera. Mba nanantena zavatra taminao monsieur Gasikara en tant que ministre ary ianao nahita tsara ny atson'izay nahazo anareo fa izay fony anao mbola atao amin'ny mpanao gazety ary nanome estime ambony be taminao hoe raha mba tony olo tony any aoriana any tonga amin'ny fitondrana mba hametraka ambony ny asan'ny fanaovan-gazety. Toatra ny tsy hitako to lasa pikaramanady aza ny sasany de zay mahatsindry betsabetsaka no afaka manao attaque sy hitako. Za moa sorako anareo be dia be fa lasa nalaza tsy fidiny avoaka anareo daholo ny sariko rehetra any amina karazana page sy ny sisa everinareo fa zay ve no ahatonga ny RGL tsy
ho passionné, vous êtes en train de me nourrir dans ma passion. Et même c'est un privilège, oui. Je dérange les grands de ce monde, de ce pays. Moi qui n'ai rien du tout, tahaka an'ireto mpianakaviany reto, atody miady amam-bato zahay. Kanefa, na zanaty zany nisy antso nataony namana mpitolona ihany koa ty amin'ny maraina dia niteny hoe rehefa isika vahoaka ray manontolo no mijoro satria en faillite les justices au Madagascar, tena sako miteny an'izany. La justice à Madagascar est en faillite. Dia voatery makaty amin'ny Facebook ny olona, dia misy olona indramina hoe mba afaka mba atao solona mpanao gazety ve zay na dia tsy mpanao gazety hatramin'izay na olona anay. Mi-improviser eto za, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Mba fantatrareo moa ohatrinona zao reo olona reo nanao direct teo, efa manao va-et-vient Tamatave, Antananarivo, Volalany, Zazakely, le migadra sy ny sisa, de reo fa olona sahirana any reny. Budget hafa tsy letreritra. Zany hoe pour vous dire hoe tena tsy mandeha lay resaka état de droit au Madagascar. Lay norma ny fitsarana. Ka zay ny anay no antsona eto hoe jereo akaiky ty zavatra ty ho anareo ny fitsarana satria raha azoko tsara le tenin'ilay fianakaviana teo de hoe amin'ny 9 juin indray no tokony ho procès manaraka dia mba enoy ny fitarainan'izy ireo tika no rotota na ny fianakaviany manamanjo surtout koa fianakaviany ty chauffeur ty zay tena efa tena zareo moa efa niresaka taminay zay pasteur izy de efa vonona niatrika ny figadranana de tsy nataonay azy. Zay ve moa izy mba ho iza inona moa zay zahay ozy izy. Zay ngamba no teniko tsy fantatra mbola manakolazaina i mostana fa ny ahy veriko faraparany de hoe manantena zahay ty koa anankiray zafady engane tsisy aninona ireny olona ireny. Za tena adiniko ny teny tamin'izareo misaotra anareo na sahy rehefa niteny moa hoe niteny zareo zay tompoko de manana zay moa tena raha marina ny teninareo de misahia ary miakara plateau. Zareo niteny hoe zay misy nandrasanay ozy izy. Engane mba tsy anisy tsy aninona reny olona reny. Indrindra les chauffeurs any am-ponja. Satria tsy fantatra tsony hoe mahenao an'le resaka teo zao de gaga be hoe tsy hitako mihitsy ny fandraisan'le resaka hoe camion ekeko loha tam'ireny le camion nisy tam'ireny fotoana reny le hoe nisy grève de le grève zany mahatonga ny olona mandrava camion na hitanareo tam'ireny rotaka reny le mamaky magasin fa avy eo misy tampotampoka eo misy miteny hoe aiza le olona nafeninareo tato le olona tsy hitako ny idiran'le izy sy le soi-disant accident sy le camion fa tonga de misy olona ato fa aiza. Tanareo va draiky manantena anareo justice hanao ny asanareo zay eto tsy mi-accuser an'izaniza mihitsy fa zay kosa nefa de tsy anaiky mihitsy tant que raha mbola misy élément vaovao azonay. Zay zao tsy nieritreritra anao an'ity émission ty mihitsy tsorona aminareo zany fa no le fianakaviana ny antso de nieno aloha za de za hoe ty ary ny conditionko miakara plateau nareo raha marina tenareo de défendez votre beefsteak ozy ny vazaha anjaranareo no miaro ny beefsteak anareo fa tsy anjaranay fa zay mpametrapatina fotsiny ka de mazava izy fa saona hoe rapitsy isy olona anodikodina indray hoe de nasain'ny pasteur zao ndray de zao ndray ozy le pasteur io moa efa on connaît le refrain. Zay ngamba nefa de meko any mostana ny fitenenana. Eny pasteur tsy valapatra ela be tsika fa ny tiako tsindrina fotsiny zany tsika moa tsy hiditra any amin'ny secret ny instruction sy ny tarany fa mino ny tompona ndraikitra rehetrarehetra manodidina io trangan-javatra io tena hijoro amin'ny famarinana, tena hoanana conscience professionnelle, conscience humaine. Ny teneniko ny rehetrarehetra zany na ny dokotera sy ny tarany tsy hanodikodina zavatra fa hiteny marina satria mino fa manan-kolazaina ny dokotera tany amin'ny hopitaly rehetrarehetra mikasika reny
tsangan-davatra reny a. Ary mino sy manan-tena koa ny mpitsara tena tsy ho voavidy na anaiky fotsiny hoe voatsindra avy any a, fa hijoro. Raha misy moa azo hifanampiana, ohatran'ny resaka mandeha indraindray ao amin'ny fomba ao amin'ny fitsarana, de misy mpitsara, misy tompon'andraikitra na amin'ny tribonaly de mahazo menasy, mahazo an'izao. Na izany ary, le olona tompon'andraikitra any amin'ny tribunal misy mahazo menasy de matahotra. De ahoana zany teneniko eto foana, ahoana ny vahoaka madinika zay tsy manana mpiahy afa-tsy ny tenany, dia inona ny anjo isika malagasy? Hoy pasitera teo hoe efa justice en faillite. Ianahy moa efa niteneniko teto foana hoe le capture d'état misy. Ny capture d'état zany hoe efa ao anatin'ny resaka mafia ny firenena. Ahoana ny atao hiala ao anatin'le izy? Sa efa tena hoe andao zalahy samy angina, avy alao zay ipoahany eo ipoahany. Lasa zany ve ny fiainan'ny malagasy? Lasa zany ve ny tanindrazana firenena malagasy? De hoe alefa avy alao mandeha am'izao hoe samy mandeha samy tady io fa zay manam-bola ihany ny teny. Miala tsiny raha miteny ianareo namana olona be dia be zay anisany mba manam-pahaizana, mba avaram-pianarana, mba nahita fianarana, manana diplôma sahaza anareo a, de zay manao resaka mampiady ny samy malagasy. Rehefa misy mitaky ny marina de atao hoe avadika zavatra hafa le izy. Tena miala tsiny kosa fa amiko a tsy mendrika anareo zany diplôma ananareo zany. Ohatran'ny lasa titre fotsiny le diplôma fa le fahaizana sy le fahendrena ambadika an'le diplôma tsy anananareo. Ianareo manaiky atao fitaovana satria moa sarotra ny fiainana androany. De rehefa mba mahita kely hohanina de miala am'le principe, miala am'le famarinana fa le vola kely androany moa hitondra makaiza hatramin'ny oviana. Zay no tiako ampatsahivana sika zay mba nahitahita fianarana, zay manana traikefa, manana diplôma, zay miseho milay be eto amin'ny Facebook. Sasany moa rehefa hiteny de tsy maintsy mamoaka taotry kely sao de tsy fantatra moa hoe manam-pahaizana. Zany zany ny mode de vie-tsika malagasy am'izao hoe paraître, mila hita hoe manam-pahaizana aho, miteny ity manam-pahaizana aho. Rehefa tena manam-pahaizana ry zalahy, manana diplôma, ataovy mamoaha hevitra ampahendrena miankina amin'iny diplôma nananareo iny, fa lasa tsisy dikany isika. Lasa baoritra fotsiny le diplôma fa le ao ambadika le fahaizana sy le fahendrena tsy ananantsika. Izay maha olona ny olona. Zay ny amaranako anazy pasitera, de mbola mizavatra kely ampatsahiviko hoe antsika moa teto niantso an'le requête par procuration de amaraparana anazy atsika de amoaka an'le signature. De androany moa efa zoma, mino aho fa zay mbola tsy nanao a mbola afaka manao mandritra an'ity week-end ty a. De taperitsika amin'ny latsinainy le izy a, de ho tenenitsika eo a ahoana ny tohany. De mankasitraka ary miraro soa antsika rehetrarehetra de veloma mahafinaritra.
ia misaotra betsaka marina zay nampatsiahy kely an'izay moa i mositana sao de gaga nareo hoe niletika ve le requête napetrakay tsisy fandraisany an'ity resaky ty a fa efa tamin'ny herinandro izy iny a dia tsy natao fotsiny izy iny hoe mba hivoaka eo hoe atao paraître fa misy finalité iny zany hoe ny tanjona zany de hoe isika dia maneho hevitra au niveau an'ny rafitra misy na de rafitra efa tsy tokony hisy intsony ary zay aloha ny zava-misy de tonga am'le fitenenana hoe zay no misy de atao zay kely ananana hiratra ka nisinisy ihany nareo nanao sonia ary isaorana be dia be raha mbola misy teanao zany am'ty mandrapatonga ty faran'ny herinandro ty de mbola entana ho avoaka eto ny roy efa hitanareo preuve mitram-page nareo de izy voalohany eo a dia tazanareo olo izy amin'ny épinglé eo a dia manaova sonia zay mbola tsy nanao sonia requête populaire le izy mba ahafahantsika maneho ny hevitritsika alohan'ny rafitra mpitsarana faratapony zay ary fa de samia manao fety sambatra satria pentecote moa amin'ny faran'ny herinandro zao a dia arak'izay hoe ny fanahy masina zay tsilo atsika indrindrandrindra nareo fitsarana fantatra fa zay mahalala fa mahazo pression nareo amin'ny nafiny maro fantatray zany tsy hanao hoe mody tsy malala zay ary fantatray fa any amin'ny nareo nefany a arak'izay hoe nareo olona nianatra dia hainareo tsara ny mandeha eny ambony atody azonareo tiako tenenina dia mba henohy ny kiakiakin'ireo olona izay miantso anareo sy mila ny expertise nareo tsy miteny zay hoe meo faveur ranona na miandania amy rano tsy hany mihitsy tsy ho anay eto raha nanao meloka sy nanao ratsy le olona de aleo hizaky ny vokany tsy zay mihitsy na de hanao hoe mba zao tsy rôle anay mihitsy zany zay ary fa de samita hain'Andriamanitra de amy raha soa de merci mostana merci yeah.